manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ary miarahaba ihany koa nahatratra ny fetin'ny Pasika izay avy etỳ mety ao Madagasikara dia mirary alatsinainy ny Pasika ho lavitry ny loza ho antsika rehetra. Raha ny vinany toetra ny androntsika dia saika miamaina ny ankamaroan'ny fatra maro eto Madagasikara ary toetra ny zavona ny voamaraina ho an'ny fatra anatiny. Na izany na tsy izany aza amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia hipotra tsikelikely ny orana tandrifindraona amin'ny tsitokotoko aty amin'ny samborano Itasy Vakinankaratra ny ilany andrefana ary ny atitany atsimon'ny Madagasikara. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana ihany koa dia misy tangoron-drahona rahamaso ao amin'ny ranomasimbe Indiana manomboka rahampitso na ny talata no any mihamazava kokoa ny mety ho fizotran'izy io. Ny ankatahana aminao dia nanaraka hatrany hatrany ny vaovao avoaka ny meteo Madagasikara fa ho taterina amintsika eto ny mahakasika azy. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina izao dia saika ho maina aloha manerana ny nosy ary toetra ny zavona ny voamaraina ho an'ny fatra anatiny. Mety hisy tandrifindrahona indrindra ny voamaraina be fa misava miandalana ihany rehefa misandratr'andro ny morontsiraka voly atsinanana. Raha ny tolakandro indray dia ahazorana tandrifindrahona fa mitsitokotoko na manila ihany amin'ny ankapobeny aty amin'ny manodidina samborano ny morontsiraka voly atsinanana any Itasy Vakinankaratra. Andrahona mety arahana tandrifindrahona ny atitany ny fatsy melaka menabe ary ny atitany atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hisy tandrifindrahona ihany indrindra ny alina ny morontsiraka ny faritra atsimo atsinanana. Raha ny vinan'ny maripana indray mananika hatrany amin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana, eo amin'ny 5 na 4 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka atsinanana saika manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Vinany toetra ny andro ny talata ary dia toetra hatrany aloha ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany fa ny tolakandro kosa no hipotra tsikelikely ny orana tandrifindrahona aty amin'ny tapany avaratry ny nosy torak'izay ihany koa ny ilany andrefan'ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana raha noharina ny alatsinainy fa eo amin'ny 30 degré hatrany aloha any amin'ny manodidina faritra Sofia Hoeny ary Betsiboka amin'ny 20 na 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Tafidina 20 degré ny maripana ambany indrindra aty Vakinankaratra. Raha ny vinany toetry ny andro ny alarobia raha no amaranantsika azy dia ahazorana tandrifindrahona ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy torak'izay ihany koa ny ilany andrefana ary ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Andrahona mety arahana tandrifindrahona indrindra ny alina aty amin'ny faritra Sofia, Alotra Mangoro, Analamanga ary ny faritra atsinanana. Ny tapany atsimon'ny afovoantany dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana mananika hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra aty Toliara ary eo amin'ny 30 degré hatrany kosa ny any amin'ny faritra avaratra andrefana ho an'ny afovoantany tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 20 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Maripana ambany indrindra kosa dia tafidina eo amin'ny 20 degré any amin'ny Vakinankaratra. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.